Nisy ny filan-kevitry ny ministra no tanterahana tamin'ity androandroany ity ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Rajaonarimampianina no nitarika an'izany. Anisany nisongadina tao anatin'izany moa ny fanamafisana ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ilay fivoriana iarahana amin'ny États-Unis mandritra ny forum fahadimy-ambin'ny AGOA izay ho tontosaina ny Washington ny 2020 hatramin'ny faha-2020 ny volana septambra ho avy izao. Teo ihany koa ny fanambarana ny hanombohan'ilay asa fanamboarana ny lalana manomboka amin'ny rond-point Ivandry miazona Larby hatrany Nosivavaka Ambohimanarina any izay atao lalana ahafahan'ny fiara milahatra efatra moa izany asa goavana izany. Fa mandalo eto Madagasikara ihany koa mandritra ny 3 andro ny filohan'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana ny BAD omaly izy dia noraisin'ny filohan'ny Repoblika teny amin'ny lapam-panjakana ny avolote. De savoir-faire de la population malgache dans le secteur agricole et de la culture diversifiée. Fanomezana ny fiara-miasa amin'ny rontota izay no finodinian'ny filohan'ny Banky Afrikana momba ny fampandrosoana Andriamatoa Kinumi IDJ Adesina izay tonga eto amintsika sy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina omaly teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ny sehatry ny fambolena ny angovo ary ny tsy fahampihan-tsakafo ny tena Iamasoana sy Adina miaraka manomboka izao raha nambara ny filoham-pirenena. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, qu'il y a plusieurs secteurs dans lesquels on a travaillé et dans lesquels on va encore travailler. Mais nous avons mis l'accent sur quelques secteurs importants, notamment le secteur de l'agriculture. Parce que nous sommes convaincus que le secteur de l'agriculture est un secteur dans lequel sont regroupés les 80% des malgaches. Ny tompon'andraikitra voalohany BAD kosa moa dia nilaza fa tanjona 10 no tena ataony lara-pahamiana amin'izao fotoana izao dia ny fanazavana fanomezana sakafo, ny fampiroboroboana ny indostria eto Afrika ihany, ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny faritra Afrika ary ny fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina afrikana entina anorenana Afrika vaovao. Cet appui est combiné avec une garantie partielle de crédit de 40 millions de dollars aux États-Unis qui devrait permettre au gouvernement malgache de lever auprès de la Deutsche Bank 55 millions de dollars aux États-Unis. Vola mitetina $5 miliara no novatsiany BAD tamin'ny alalana tesika maro teto Madagasikara. Ny $400 tapitrisa amin'izay dia namatsiana tetika mikasika ny famatsiana herinaratra ary efa mandeha amin'izao fotoana izao. Ny vola mitetina $50 tapitrisa kosa nampiana orinasa Ambadivy. Ireo dia nanolotra fiara tsy mataho-dalana miisa 20 ho an'ny ministera ny vola sy ny teti-bola ihany koa ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana ity.